Valomerabantsika indray tsy dia alarobia maraina fa valo volana jolay ity sosan'Andriamanitra isika fa mbola nahazo an'izao maraina izao indray ary atokantsika nanadinina ny ten'Andriamanitra izany hanombohana ny zavatra rehetra mba nahavazava ny zavatra rehetra mety hisy anio ny tompontsika ka hanala ny sakana rehetra. Lohanderantsika namofinaina ny ohana dia hivavaka isika. Eto Andriamanitra velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fahafahana indray miaona aminao eto, mamelany lokay mamindrafo aminay, mampianaro izahay ao tiany marina sy aina amin'ny fahamarinana hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe loza isaky ny iray mandingana. Ilaina amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faharoa amby roapolo manao hoe fa manosera ny filan'ny tanora fanahy ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Amen. Tena mitombo isan'andro ny loza mananontany ny tanora sy ny olobe mahakasika ny fitondran-tena. Mivelatra ny toerana isan'ny fitotongana mpitondran-tena ka mahatonga hery miasa mangina ratsy ambany tokoa eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tanora izay mitonona ho kristianina. Andairan'ny fakapanan'ny Satana ihany koa ireo izay efa mahafantatra ny fahamarinana kanefa tsy manao asa mifanaraka amin'ny finoana izay nekeny. Misehatra loza isaky ny iray mandingana izy ireny. Feno faharitsiana manodidina antsika ary tena hita sary sy mandray zavatra izay manetsika ny filany izay tsy voafehy ihany koa ny olona rehetra. Dia manjary mora voataona hifidy ny ratsy fa tsy ny tsara izy satria tsy madio ihany koa ilay fo e. Aoka hianaran'ny rehetra fa misy ary lehibe ao amin'ny fahatsaran'ny toetra. Ny fanofanana ilayntsika indrindra amin'izao andro izao dia ny fanomanana an'ireo tanora na lehilahy na vehivavy hanana fahitsim-pitondran-tena sy hanadio ny fanahiny ho afaka mipety ny valo-pitondran-tena rehetra. Efa hifarana tokoa nge ny fotoam-pahasoavana dia ilay fotoana andrin'Andriamanitra ny momba ny olona tsirairay ary ianao anatin'izany. Izao no fotoana nomen'Andriamanitra anao mba hamolavolana toetra madio sy hamasinina ny fo. Raha mbola misy ny fahazaran-dratsy sy leferana dia azo antoka fa hanana ny anjarany miaraka amin'ireo ratsy fanahy sy ny vetaveta izay maharikoriko an'Andriamanitra ny olona tahaka an'izany. Amin'izao androm-pahasoavana izao ihany koa tsy maintsy hanaovan'ny fanahy tsirairay safidy hatao eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny membra ny fiangonana izany, izy valiny soa ny hatsara toetra sy ny foto-kevitra marina izay tsy misy fitiavan-tena satria hifindra sy ho hita taratra eny amin'ny afo izany. Izao ny tsarovy izay voasoratra Matio izao manao hoe ny voany no ahafantaranareo azy. Vavaka isika. Saotra indrindra ireo ny amin'izany teninao izany ary mampatsiahy anay ny tokony tsy hahavariananay ny amin'ny fanaovana tsirambana ny fitondran-tena. Aoka izay fantoka mandrakariva ary mangataka ny fanahinao masina anay tetranay fa tokony hiambina sy hiaro ny amin'ny fanangolain'ny devoly izay. Ampio ny tsirairay avy na ny tanora na lehibe mba tsy ho latsaka ny davaka amin'ny lafin'ny fitondran-tena maloto fa hifikitra aminao sy ny teny fikasanao tokoa ka ho tahaka ny Josefany amin'ny lafina toetra maro ary ihany koa hanam-paharetana tahaka ny Abrahama. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro